fandrarah dia tsy misy miveziveziny. Satria mira tonga eto an-tranonao ataontsika ny rehetra. Ny rahalantsika pirogue mirala sy ny tapaka sy namana dia namoy ny anabavy-malala. Na dia tsara sy mahafinaritra aza fiarahana teto amin'ny toerana ity dia misy ihany toe-javatra izay tsy maintsy isy raha. Ko manoloana izany toe-javatra izany dia hiara iontika manoloana izay toe-javatra izay. Ry izy telo mirala ireo havana izay mbola mety sy tafampiarana-peraka amin'eto mafy mafy ny fisarahana ara-nofo satria tsy mifampitaonana ary profony izany izao fitiavanareo ny tanora izao ka nahatongavanareo ity toerana ity. Tsika nefa tsy mpandahatra malala ary eo andratreny izany dia ny tanora namanareo rehetra izay voly eto amin'ity toerana ity dia mitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviana manontolo. Sanay milaza fa voamoatsika ny resaka famirafa-tondry mavesatra. Fety varavarana ivoarina anareo fampahoriana dirantsika misasa. Ary nahiantoka nefa fa olona miaina ao anatin'ny fanantenana ianareo. Ka na dia misy aza ny rahona mitakosina eo amin'ny fiainana dia mbola misy koa ny maray teny fampiononana ho anareo ho an'ny fianakaviana manontolo maizimaina tokoa. Isaorana manokana ny département Tantanora ary isaorana itsika plasy tsirairay avy isika rehetra izay mapiatra tokoa izany hoe miara mitondra izay mavesatra izany anay fa tsapa amin'izao fiarahanareo ory aminay izao ny fitiavanareo be dia be tsy ny fahafatesana ny mahafaly raha milaza izahay fa faly ankehitriny fa izao fifankatiavana seho anareo izao dia fifaliana ho anay na dia ao anatin'izao ora manjombona eo amin'ny fiainana izao azy. Raha ny abetsahanay dia tsy tokony ho azao ny abeny valoto kanefa moa le Andriamanitra manakaripahasoavana amin'ny banga rehetrarehetra ifantay amin'ny tompo ninonina zavatra mitranga
fisahan-toetra zany formation zany ka etrehany zay moa mahajorenanay moa sy katelina korazea ka na ininona dia mahery foana zavatra mety atao ny hoentina mavaka akapizay dia andatakatatàlana satria fotoana efa nomboka eto ianao veverina ny anabavinay kanefa ianao milaza fa izao ny fananganany mahatsamitsiaka izany dia tokony anay tsiraray hafa na misy ny fiainana mandalo toy izany dia verina ianao Jesosy ary raha verina ianao dia verina izay koa tokony menao anay indrindra ho an'reto rahalanay izay tratrany izany zavatra izany tokoa izay rahirahanay ihany vetezy ianao tompo ao am-pony izy ireo ankehitriny aoka hoesorinao misakatsakana rehetra tsy andraisanay ny fananao masina ankehitriny zavatra anankiray ngezabe eo amin'ny zavatra maneran-tany nomenatsika dia amperan-tanako tia misy document anankiray azo jerevana any amin'ny site web ny adventiste alizy mifanaraka amin'ny dame izy tia le hoe mitombo mitaratra fitombona mitaratra ny toetrany Kristy zay natokanyty retraite spirituel tia nambaran'le hoe manahaka any Kristy nazavaina tany Nosy-be ny antsona hoe DIA disciple in action adikako amin'ny teny gasy hoe dingana iainana eo am-perinasa zay no soraty ao anatin'ny notinareo ianareo lolo-piangonana ianareo komity raisokely zay zavatra zay disciple in action dingana iainana eo am-perinasa ny mandeha avy any amin'iny ao hatramin'izao no manana document dia mitamina fa itia mbola natolotry ny président de l'union tena koa manana didy lehibe dia lehibe aparitaka azy amin'ny fédération kanefa fiara-miasa ho antsika zay mainy informatika rehetrarehetra mikitikitika ny inona moa reny eny internet zany ao anatiny eo i documentia misy série anankidimy le izy ny anankiray amin'izany ny ataontsika manontolo eto amin'ny retraite spirituel tia izay atomboko zao le izy version électronique nyty vavoadika teny gasy efa nampiranaovoko pasteur anankiray dia noho ny antony manokana dia tsy nakadizy fa nampitondray ny anabavy miato le izy tsy tadidiko le anarany raha ao le olona dia mba manantona ana efa nanao message taty aminazy hoe nampitondray konianina le version électronique efa vitany daholo lay dikany ato amin'ity ity boky ity zany rehefa tanora malala CZ grande zone loholo-piangonana dia ampiasaina ho famoazam-panahy tahaka nanoloantsika azy tamin'ny zomariva raha mpiaritsika ny tahaka ny tamin'ny zomariva reny amin'ny commencement zay fafanaontsika mahazatra niovany ampanany-fiangonana aitsika atao zany manova fanavozana ny fiangonana amin'ny alalany antsona hoe fisotomana ny olona anapa-kevitra ity boky ity zany dia misy mpanoratra maro zay spécialiste ho avy zany ka ny fandarana voalohany no resahako aneo kanefa ifandarana io zany mbola misy dimy fanampony zay anareo no
trandraka satria any amin'le révision de ministère zay ndresana tany anosy be sy tamin'ny formation analamanga dia hoe ny antsona hoe master grade dia chef ny tanora anankiray zay mikaroka fahana iny sahazy atadidinao tsara izy mikaroka inona hoe le izy fahana sahazy dia nivory ny conférence générale dia namoaka tony fahana sahaza itony a atonga antsika anana iny anana tombo mpanahy manana document matipaika atsika aza manao programme parallèle tsy mitady zavatra hafa reny efa tena ampotsika ary tsara dia tsara ny zavatra ataony ato a hitarihana ny fiangonana zany noela fa hiditra amin'ny fampitina anazy tsika satria any amin'ny 90 minutes areo any le izy nefa misy zavatra maro zay azo ametrahana azy ao anatin'ny fotoana voy dingana voalohany ary lay dingana voalohany lay lohan'ny tenyty série anankiray ity zany ny numéro 1 ity dia hoe fitombona mitaratra ny toetra ny Kristy lay dingana voalohany amin'izany dia zao ny fomba fifandraisana lohateny amin'izay resantsika amin'izao zany a dia hoe mampivelatra fifandraisany mpitiavana lalina sy mahery baika miaraka amin'Andriamanitra mampivelatra fifandraisana mpitiavana lalina sy mahery baika miaraka amin'Andriamanitra Andriamanitra Bredan Tarat Brendan Prat nanoratra azy ary izy no nametraka azy zao ny resahana mba hanatanterahana an'izany dia reto zavatra efatra reto no ilaitsika inona le zavatra efatra ilaitsika ry havana voalohany mifandray amin'Andriamanitra ao isan'andro maninona hoe tsika amin'ny alalan'inona amin'ny alalan'ny teny mivavaka ary amin'ireo fampianarana kristianina hafa mila n'izay zay zany aloha no zavatra anankiray mipetraka mila mifandray amin'Andriamanitra isan'andro eo anao dia papaka mametraka fanontaniana manao an'izany le avy raha voabanga zay le tahaka ny tomobile rehefa tsy ampy lasantsy dia manao lo eo anao zay le izy faharoa mandray anjara miaraka amin'ireo mpino amin'ny fampivavana amin'Andriamanitra mandritra ny sabata sy amin'ny andro hafa dia efa azonao zany mahatonga an'io fa maninona ny misy ny sabata raha te hiveratra zany ny fifandraisam-pitiavana lalina sy mahery baika dinamika mihitsy izy miaraka amin'Andriamanitra dia ilainao ny mandray anjara participer mihitsy fa tsy andeha mondy sabata fotsiny hipetraka amboniny iny tsy spectateur zany ianao rehefa sabata fa manino tena acteur mihitsy ianao amin'izay fotoan'izay mandray anjara miaraka amin'ireo mpino amin'ny fampivavahana dikan'izany tsy anao rery ny tonga am-piangonana fa misy inonao misy mpino anao zay mahatonga anao mihitsy manao hoe ajainao ny fitafinao ary tsika zia rehefa manao fitafiana dia menjaika amin'ilay tsona hoe fitafiana masina ka rehefa tonga any am-piangonana ianao dia apetraka ao mihitsy any zavatra zany manao hoe ny tsara indrindra nomenao Andriamanitra ary ny tsara indrindra natao koa mitolotra ao satria misy hafa io zay misy impact aminao koa misy amin'ny fampivavahana amin'Andriamanitra zany fahatelo manatanteraka fampivavahana amin'Andriamanitra isan'andro toy ny manao fanatitra isan'andro amin'ny alalan'ny fisafidianana anao ny sitrapony mihoatra anao ny sitrapoko ao manatanteraka fampivavahana amin'Andriamanitra isan'andro toy ny manao ino fanatitra isan'andro dia efa fantatsika ny fanao amin'ny fitoerana masina fa fanatitra hodorana le izy dika zany fanatitra hodorana zany a ho resana rehefa avy eo nitoko sy andininy hoe inona dikany amin'le izy fa zay base zay zany important be voalaza n'ity boky ity e manatanteraka fampivavahana amin'Andriamanitra isan'andro toy ny manao fanatitra mety manao an'izany anao fa tsy takany manao ino fa ozy ianao manao hoe ny adventiste dia manao culte sous-marin dia efa tonga mare manao culte rehefa azo culte vita culte donc zay andeha ozy ianao zay ny anao fembelina mare fa tsy nisy endriky netsona hoe fampivavahana takany manao ino fanatitra le fanatitra resanetsy le hoe mba homero ankizy ny fanatitra tsy fa le sacrifice ny tiana teneniny
sakrifisy zany hoe viveriny misy zavatra sakrifienao mihitsy efa nambarako tary zany zavatra zany manao hoe tokony anao amin'ny tenao nefa mila ndry dia najanonao ity mafy aminao nefa nanajanona an'iny kanefa dia ty zavatra tya isiakony eo aminao faefatra farany mitandrina tsara ny amin'izay hetsika ataon'Andriamanitra ary midera azy noho ny fitiavany sy ny finoana tony izay zao raha ndeha nakatio riavana dia tsy hitanay ny lalana dia inona ny fihetsik'Andriamanitra aminay zay le hoe prendre attention mihitsy amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra ao anao amin'ny problème ianao zao vao tratry ny olana dia vao ozy ianao manao hoe tsy maintsy misy zavatra tian'Andriamanitra seho aminay indray amity dia hitanao fa miditratseritra Andriamanitra dia nanahoana izy tonga amin'ny satria ohatra nafinaritra be le lalana rehefa tonga tampivomboany tao nanahirana izy dia eo anao zany tsy maintsy manao Andriamanitra ahoana ny tongavana amin'ny ara-dalàna fomba rehetra zay le hoe inona daholo ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ity tany ity dia zao ny teny soratra masina fantaro ny zavatra rehetra azony zay tsara ianao sasa mieritreritra fotsiny manao hoe clôture anaty tavoahangy anankiray fa zato baptiste dia zay ihany misy zavatra be da be ataon'Andriamanitra eo ary baiboly miteny hoe indray ny Babilôna nampisehon'Andriamanitra ampisehony zanak'Israely fa mila miverina amin'isy izy amin'ny Jehovah fa rehefa manao ny adalàna io ny Babilôna vatika any amin'ny Babilôna Andriamanitra mamango ny Babilôna satria nareo fa nasiako nampisehona azy nalarotinareo ndray zany zavatra zany zay zany ny fiainam-piangonana io ity faran'ity zany tena important manao hoe misy zavatra mitranga isanandro isanandro eo tena heverinao hoe fa fihetsika io ataon'Andriamanitra ampifoanao hitodika fa hiala amin'ny efitra masina indrindra izy Jesosy raha tena marina efa tena tady andeha izy fa takatsika le miala mara-pahafana manao hoe efa kaiky mamifolo aiza ihany ary misy tanao le tsy indrin-taona reny isy isany andrasana mety zao mety anao io andrasan'Andriamanitra io ary mety ty retraite spirituelle ty nytolo teny farany ny amin'ny herinandro tsy fantatra vo hitanareo teo netsona hoe maty le olo entry tonga dia hoe maty ranavavana isany nanampohan'izany fa soa ihany zareo fa tonga homaly dia nahenon'ino niafatra homaly tsy fa zava-dehibe zay misy zavatra tsy fantatra ao mihitsy zany hitranga ny segondra manaraka eo noho izany tokony ho vita fihavanana amin'izy foana ianao raha tsy zatra ianao raha tsy zatra ianao zay le tsona hoe fisontonana ara-panahy retraite surupelle tena manina kely ianao aloha miafaka kely anao Andriamanitra io manahoana tsara ny diao ho any zareo manao management amin'ny professionnel dia zao manao hoe rehefa misy zavatra ataony dia mijery mihitsy le ingénieur manao hoe move makany amin'ilay tanjona kely ena le zavatra zay atao sa hoe rehefa manao dia manao ao anatin'ny organisation zany zavatra zany ry mampiray finoana malala amin'ity dia tsy hoe amonjy lasy takany lasy hatramin'izay ny ataonao fa ity no lasy tsara indrindra ianao zay no zava-dehibe apetraka misy fanazavana lavabe anaty boky ity zay azo trandrahana fa reo zavatra efatra reo point zay apetrany amin'ilay izy misy fampiarana ao amin'ny zavatra io nefa toko sy andiny no vakiko ao amin'ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa Romanina toko faharoa ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ahoana ny vaky ny teny efa tonga dia tsy anjery koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famondrapon'Andriamanitra mba hatovitrareo ny tenanareo ho fanavitra be masy sitaka Andriamanitra dia fanompo-panahy mety ataonareo izany aza manaraka fanao zao toy izao fa miovary fanamboazana say mba mataranareo tompon'Andriamanitra dia namaky an'itsika isanandro fa inona ny teniteneny mangataka aminareo ary rahalahy le mangataka eto hoe exhorte ozy tena ny angavy ny apôstôly Paoly le hoe koa amin'izany dia nisy zavatra nambarany chapitre 1:12 ndresana chapitre 1:12 ndresana miainga avy any amin'ny tsona hoe ananany jiosy sy ny grika trosa dia miainga avy any amin'ny tsona hoe everinareo fa nijentilisa ve inona ny ataony ratsy dia ratsy tokoa ny nataony fa manao zavatra tena mahatsiravina kanefa ianao ihany koa dia tahaka azy ihany na mitanona lalàna azy noho izany samy mpaninona daholo samy mpanota daholo kanefa na izany na tsy zany no hamarinina tamin'ny famasinana tsika tamin'ny Romana toko 10
karaha anao marina tsika ozy izy dia tokony aninona amin'izay tsy lalàna zany fanandriamanitra jesosy tohizany any le fanazavana tonga amin'ny raiky ambe folo rehetrarehetra dia teneny daoly farany vitsy zay rehetrarehetra zay hoe misy fahasoavana ameny tompo raha izay ny fandehanana samy mpanota tena maty daoly tsika anatreny lalàna kanefa dia no amarinina mamepona ny fahasoavana izy ny fahasoavana jesosy rehefa izay ary ny filazany tsara ento izy dia miteny aminao am'izay manay koa amin'izany satria zay le raiky ambe folo rehetrarehetra rehefa mamaky ny romana toko folo ambe folo zany dia tsy maintsy vakina ny toko voaloha ka hatramy fito hatramy faraiky ambe folo vakio indray mandeha foana vakio indray mandeha ho hitanareo fa ianao nresahana zay vao matanjaka aminao le hoe koa amin'izany dia eo amin'izay dia teneny mitsy manao hoe atao fanatitra velona zany hoe tena le ondro velona hodorana zany ny ary androtra ny tena tsikisika eto amin'ity mampasoty na mantariny eto fa misy soa zany hoe mafimafy zany zavatra ty fa misy soa ty ka le atsona hoe fanatitra velona dia zao tena fanolorana tena tsy misy mipetraka tsy misy mipetraka na ray ary fatolotra velona ho an'Andriamanitra fanatitra velona sitrak'Andriamanitra zao nefa teny baiboly ny fanatitra rehetra zay atolotra an'Andriamanitra dia tsy maintsy misy iny tsy misy clé ary ianao misy clé sa tsy misy dia iza tsy mampisy clé manao zay zany le hoe évangile objectif l'évangile objectif dia zao tsy niera taminao jesosy tsy niera taminao Andriamanitra fa tonga dia zao miteneny tipo zao tontolo zao atolotra jesosy anaty azy misy fakokaraka fa tsika mbola mila condition rehefa sendra lavy olona anankiray dia ohatra ny tena mbola sahirana tsika miasika ny antsona hoe fahalavao fa neny jesosy dia zao ny zavatra sarobididy ireo mason'Andriamanitra dia niny fiangonana dia feny fiangonana io ny maty sy zavatra loatra amin'any izy ka neny jesosy zany dia zao izy ny maro izy ny tena madio dia tiany ianao zany hoe avy hatrany dia ao aminy izy zany efa hiditra ao aminao no izy efa ianao zany efa nataony ao aminy efa inscrit izy ianao ary andatsika ianao satria efa hoe olombelona novontena zay le tsona hoe objectif tsy niera taminao ny évangile subjectif ame dia zao rehefa miteneniny zany fa vitany dia dia omeny ianao am'izay manao hoe ity lehibe riavana io izy anao manao tsy mila aniny zay fa subjectif anazy lehibe ny vidiny fa ianao tsy naniny fa eo amin'ny filazany tsara dina misy mandeha l'évangile dia misy ny zavatra natozany efa vitany jesosy roa lipotona lasa nanonjeranao fa ankehitriny andray azy ao aminao ve ianao zay mahatonga an'ilay hoe kristy ao aminareo ary ianareo ao amin'ny kristy tsy mitovy re zavatra reo objectif fa subjectif zany zavatra zany kristy ianareo ao amin'ny kristy zany a dia efa nitanterahany roa lipotona lasa fa kristy kosa zay ampidirinao amponao anio no anatanteranao zany ary zay anatanterana an'izany dia miditra mila nyty manahaka nitsona hoe toetra kristy hoe mampivelatra fifandraisam-pitiavana lalina mahevaika miaraka amin'Andriamanitra dia ny tany vona voaloha dia hoe atolory ny tena anareo mifanaritra tsy misy iny tsy misy azo anaovana an'izany raha tsy mandray misy dia ny zavatra faharoa resahany izy manao hoe aza manaraka eo le raharaha aza manaraka eo izy ny sasany manao hoe mety aminao tsy mety aminay nous sommes en 2013 afinareo tamin'ny 1960 eo am'izay le conflit de fa hoy izy manao hoe aza manaraka ny zao tontolo zao le zao tontolo zao misy karazany telo amin'ny teny grek misy ny cosmos misy ny aion ary misy ny inona le anankiray oikos reo zavatra rehetrarehetra reo zao tontolo zao daholo miteneny rehefa miteny izy hoe cosmos io a dia le organisation mondiale reny zany oikos le monde habité fa rehefa miteny izy hoe aion dia milaza izy le r en 1960 r ny génération zao zao ka iny zany passe partout iny fa rehefa miteny izy aza manaraka ny fanaovany zao tontolo zao aion na miteny tao amin'ny terme grec eo noho izy zany aza manaraka ny fomba ny zao tontolo zao iainana izy iainanao akehitriny manao hoana le génération iainanao zao fa mitovy amin'ny sodome zany dia ianao ve anaraka an'izay sa izy ny tokony anaraka anao inona ny tehitreritrareo izy ny tokony anaraka an'izy
kanefa raha tsy manana fifandraisana amin'andriamanitra tsika ina no mentsika azy izy manana zavatra betsaka omenantsika fa raha tsy manana ianao dia manahoana tsy maintsy makany aminy fa raha manana ianao tsy maintsy miteny izy manao hoe tena mitomany arake fa tena hafa fiainandre ohatra ny teo takandrea rehefa ay tena safotra ragany ianao zay zavatra eto ary dia misy fampiarana omenantsika zao le fampiarana ahoana ny fomba anaovanao ny fiainana amin'ny alalan'ny vavaka reto le fampiarana misy enina ny torohevitra nomeny ato anatin'ny ato voalohany fampiarana ty azo tanterana tsara mihitsy nataoko io tamin'ny maraina manaova alarma amin'ny famantaranandro fifoazana ivavaka ny tenintsika eo rapitsy maraina maninona isy fo dia mety reraka be anao fa dia manaova système hoe raha vao maneno zavatiny hoe ivavaka azy fa tsy mba maneno aloha andana am'izay piretiny hafa fa mizatra mihitsika zany aza mieritseritra ny zavatra andavanandro fa inona aloha zay zany manaova alarma zany fiainana amin'ny alalan'ny vavaka zay zany efa style anankiray azo anaovana azy faharoa manaova alarma faneno maharitra 10 minitra fanginana fandiniatelo le maalarma zany tonga dia hoe efa ataonao ino moa zany efa ataonao hoe atao zay tonga anazy 10 minitra sa ohatra zany dia mandritry ny fotoana anao mpaneno alarma inao dia manino tsy miresina omaly zany tsika dia mbola tsy nahavoaja an'izay hoe méditation personnelle fa eraky ny tanàna atao aorena atao dia nisy na dodolo nisy miresaka be da be nanomboka tamin'ny efatra fa rehefa miteny zany anaty programme hoe méditation personnelle dia tena tsisy mitendra tsy amin'ny dimy sasany fa manina doky toerana tena dia zato ary olona manginy fa miresaka amin'izy ieny fanamasina dia le alarma kely iny zany tsy hoe alarma be maneny betaka ny famataka ny téléphone sasany fa tena alarmanao le izy dia amin'iny anao manino manginy tena manginy anao mandiny teny anao nanahoana ny maly ahoana ny antoany andriamanitra ao tokony mitovy daholo ny adventiste reto amin'izany tapitra zay zay izy no manomboka manao asa nanao zavatra afoatr'izay andramo ake zay fahatelo fampiarana ilay antsoina hoe fahalianana masina zao ny tenin'ny Albert Einstein ilay mathématicienne nangizaveo ny zava-dehibe dia tsy hoe mijanona tsy mametra-panontaniana inona hoe nyteneniny ny zava-dehibe dia tsy hoe mijanona tsy mametra-panontaniana ny fahalianana dia anisan'ny hany maneho ny antom-pisiny aoka tsy hovery mihitsy ho fahalianana masina io mila intéressé foana zany tsika ilina foana tsika ny amin'ny zavatra samihafa dia aoka zany tsika ilina foana hoe andriamanitra ahoana marina ny amiko fa efatra maneke atrano ekeo ny hafa amin'ny maizy azy raha misy olona manelingilina anao ambadika ao ekeo fa aza miteny mihitsy atao ohatran'ny makamo anantoko olona ambadika tsy mety avitako fivavahana dia tezitra anao dia efa manao andre le spiritualité anao zay taozay ekeo fotsiny izy fa zay izy rehefa teneninao izy fa manao hoe matory andro ny totelma dia aza tara ianao raha ohatra ka tara foana izy amin'ny rassemblement satria fa inona ny totelma dia iny foana manakorotanao dia ianao miadrenan'ela anao milando dia miara-pananao manao efa misy olona zay mihitsy zany eo dia anjaranao ny maninona fa ianao mivavaka ekeo ny hafa araky ny maizy azy rehefa teneninao fa hoe tortue ny totelma ka rehefa tortue zany dia neninona foana manofona foana rehetrarehetra dia ianao zany tsisy problème aminao zavatra mba positif foana ianao satria tsy zay ekeo ny hafa fa ianao maninona eny avy fadimy mandraisa namana mpiaraka amin'ny tolona ambavaka io le tsona hoe trio de ommerika ianao zany tsy maintsy mila namana foana manao iny manao zavatra fa ianao kivy ianao raha ianao rery manao io fa ilainao foana le namana dia tsy mety koa le fanao tsika chef taloha le manao hoe rehefa misy patrouille miaraka dia tonga miterana kiray dia hoe sarana ianareo fa miaraka be loatra tsy mety zany ny système fa zay miaraka be loatra dia tena ataovy ahoana ampiarao mihitsy izy fa vita be izy ampiasa tena mavita be mihitsy izy ary l'olom-piangonana tokony andinika mihitsy hoe izy amin'ny tena mpinamana ty dia reny olona reny tena omeo projet fa ho hitanareo fa nahoana zavatra io mandeha azo nareo tao nefa manampy olona anankiray izay tsy zatra azy
fa tsy mety hoe olona anakiraha fa tena mandeha dia hoe sarah aminareo miaraka oatra tena hitanao mitsy ny ankizy explo fa manao satria ao anatin'ny psykôlôjia tena zay tsy misy sahirana izy andramoko izy zay dia ho hitanareo ny réussite be da be ao amin'iny ao amin'ny fiangonana manaraka fahenina farany ampiaro ny dingana fomba fivavaka isan-kalina inona ny fomba fivavaka isan-kalina nampianariny madamo oety ny fomba fivavaka isa-maraina fa misy kosa ny fomba fivavaka io isan-kalina vakio Kolosiana 3:7 ona mbaky miteny vakio Kolosiana 3:7 amen nykofotanana kely anseho be tonga dia tsy mijery baiboly izy ary zay ty ilainao atsika riavana na inona ataonareo izy dia ahoana na miteny na miasa dia ataovy amin'ny dia atao amin'ny fo mihitsy zany hoe ianao zany rehefa tapitra ny alina dia tokony assurenao fa ny zavatra rehetra zay nataonao dia tokony tsisy fetsaramerantsy fa natao tamin'iny ary raha misy zavatra hafa dia tokony fonanao aloha maty masoandro fa zay tsy nifonana fahotana tsy nifonana aloha amin'ny lety masoandro dia famotrapon'Andriamanitra sisany azy fa ny fahotana androany tsy hifonana raha-pitso any anio ny zay zany dia tsona hoe séance de la prière aza mitenynareo hoe nanota foana aloha fa mizomavo ifona fa sarotra zay fa zay zavatra nataonao androany dia fa miteny Andriamanitra manao hoe aza atao milety masoandro ny zavatra rehetra fa vitaina aloha n'inona daholo misy dikany mihitsy io zay rehefa natitra maraintsy amin'ny sivoka hatramin'ny telo tena sérieux miteny anareo zay zavatra rehetra dinio alohan'ny milety masoandro fa fanondram-po sisa zany manaraka rehetrarehetra misy tsy nanino tsy natao noho izany ho vanto fomba fivavakao fano isan-kalina inona ny teneniny le fivavaka isan-kalina dia hoe fisaorana fiderana fifonana fangatahana matory tsara fisaorana fiderana fifonana fangatahana matory tsara efa nianarantsika tamin'ny folo andro zavatra io fa voalaza ny enonareo fanoarana fa siansa ny fivavahana ary zay rehetra mivavaka ka tsy manaraka fepetra dia manevatevan'Andriamanitra ho ny fanafaminany enonareo fanoarana fisaorana fiderana fifonana fangatahana matory tsara fa misy rehefa matory dia mbola mieritreritra ny anao adalàna raha-pitsona zany ao ampatoriny izy ny manino mieritreritra miketriketrika ahoana ny amelezako ny zavatra zay le izy fisaorana fiderana fifonana fangatahana dia manino efa misy ny nampianariny fanafaminanina zany le amin'le maraina amin'izy zay ny zavatra zay petraka amintsika zay a dingana voalohany amin'ity boky ity amin'ny roa ndraytsika manompo toyny le toyny dia hoe dingana faharoa ny lohateny toyny amin'ny roa dia hoe miezaka atakatra fa miantso raha ho mpianany Kristy zany fanazavana rehetrarehetra 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 zany dia misy explication adiny ray 60 minutes daholo misy explication tanatiny ao rehefa tonga zay document zay ka azo dia azo zarainareo a zay lafitavatra zay re tanora malala ketrina hitodika aminareo manokana afaka miresaka aminareo a ny eo ankilanareo manontany tena aho manontany tena ianao tena manana fifandraisana lalina amin'Andriamanitra be ao misy mpifankaty aminareo reo misy efa mivady misy mifampijerijery misy nefa nieritreritra avy any manao Andriamanitra mba ampeo mba hitan'izany amio fa izao nefa nytiako ambara aminareo ho an'le olona efa manana zay fifandraisana zay manontany aho manao hoe manana fifandraisana lalina aminy be anao any aby anao tonga dia miteny manao hoe tena marina zany satria nahoana na ny mpandrina raha dia mbola nofisiky foana izy
Ary raha ny teny malefaka tamiko izy dia nitininy tsy tiako tenen'olon-kafa mihitsy. Ary raha nikasika ny tanana tsy tiako kasi olon-kafa iny manapakamaina. Samy ao anatin'izany daholo tsika rehetrarehetra. Samy nandalo an'izany daholo tsika rehetrarehetra rehefa fotsy-bolana zao. Kanefa dia zao, haitsika ny mandray fifandraisana lalina dia lalina amin'iny. Fa misy olona tiantsika loatra noho izany dia izy. Apetrao fampitaniana amin'izao olo zao. Nandritra izay fotoana navitako batisa izay. Firy taona izay navitako batisa. Nanahoana ny fifandraisako lalina tamin'izy? Nanahoana zavatra izay. Tsara diniana zany, ary tsara vetina amin'ny zany natonga n'Andriamanitra miteny amintsika manao hoe fitiavana manak'izay ny manino? Ary namandahay ary ianao, za tsy mahazo mandahy. Lalina loatra ilay izy amin'ny teny zany. Impiritsika nandahy amin'ny mpampiantsony Jesosy, impiritsika ny tsy te hanao ny zavatra tiany atao, nefa anio mbola manana fotoana indray izy miantso aminao. Ry zanako mahalala azy, ry rahalahy, ry anabavika, te hifandray lalina aminao aho, hifanomeko anao ny fomba, vonandray izany fomba izany be anao. Zany ny famotanina mipetraka, tiany apetraka aminao ankehitriny. Sambatra loatra raha sambatra itsika. Satria manana ny fo be maneran-tany, mamofo indray ny fitiavana ao anatintsika hifandray-tanteraka amin'izy indray amin'Andriamanitra. Fa mino amin'ny boky manontolo fa zao olona manarivony zao ny antsoina hoe lehilahy maherin'i Davida. Fa lehilahy maherin'i Davida rehefa nibakiko, fa tsy film science fiction ty na Hollywood, fa ny anankiray amin'ny lehilahy maherin'i Davida amin'ny tantsabatra ray fotsiny nalefo dia mahafaty Filistina nareo. Zany no tena film amenany explos zany, héros zany. Ary misy mipetaka efa miendaka mihitsy mioditra eo aminazy amin'ilay miady. Zany hoe raha ny Israely rehetra no miembotra, zany pena iaho zany tsy miady zany. Famitsanganao izy. Enganeo izany daholo ny chef rehetra. Fa na hijanona daholo ny adventiste rehetrarehetra, tous les chefs guides ils restent toujours debout. Satria nahoana? Nahay nifandray tamin'izy izy. Ary Davida voalazany fa hoe lehilahy mpiady ny ray aman'iny. Ary masika tahaka ny bery izy. Fa nahoana izy masika tamin'ny bery? Andriamanitra ny fandraisany sarotra. Ary samy teny tamin'ny Saoly izy manao hoe nahoana moa io lehilahy io no miaika ny miara-mila ny Jehova? Fa ny mpanomponao ny andro ny ondro ny indray tany anefitra. Ary nalay ny liona ny zanak'ondry. Ary sahakozy izy naka ny zanak'ondry teny ambavany niny. Teny ambavany liona. Sahanao ve naka ny zanak'ondry ny explos ny aventure eny ambavany liona? Amin'izao fotoan'izao. Sa matahotra ianao rehefa mivily lalana ny explos. Na rehefa hitanao fa somary manino namanao, dia mahita anazy ianao dia manino. Mivily aingana anao fa sompitika any aminazy na amin'ny aminao ny fotaka aminazy. Fa tokony ianao taka ny Davida ianao dina ny ataonao. Manantinazy ianao. Ary ndraisiko teny ambavany ozy izy. Dia netiko nino? Zanak'ondry. Zany le antsoina hoe mpanjaka araka ny fony izy. Araka ny fony. Satria nahay nifandray tamin'izy izy. Andehantsika anao Andriamanitra. Vonona venona fameran'Andriamanitra. Misy fomba maro samihafa napetraka taminareo teo. Ampiava. Fa rehefa miverina avy aty ny fiangonana, rehefa miverina avy aty ny jeunesse, dia miova ny fiangonana. Ary tsapany komity ny fiangonana sy ny rehetrarehetra. Fa rehefa mitarika fotoana ianareo, na mitarika zava-panao am-piangonana, ny olona anankiray izay niditra ny varavaram-piangonana tamin'ny sivy, tsy izy intsony miboaka avy ao rehefa avy. Ny olona anankiray niditra zoma rehefa mienina sasany, izay nieritreritra fotsiny manao hoe tonga zoma dia anao fotoana voarindra, fina fotoana voarindra dia moa dia mety teo teny. Rehefa betabeny fotoana voarindra fa dia vaky teny sisa ny ataoko pareza rahalala dia moa. Fa rehefa tonga ao izy, tonga saina ambakany amin'ny mahotoko teny rehefa avy eo. Satria tao ianao. Velona ny fiangonana satria velona ianao. Mandehantsika hivavaka ho avy izay fanapa-kevitra izao. Jesosy eo, tonga eto anao. Eo izy ny olona manao hoe efa maty ny tanora e. Tsisy lanazy tsony ny tanora e. Tanora adventiste ve? Ampidiry vomeram-panendriny e. Tsisy matokony adventiste tanora. Chef guide? Olo-kafa atao eo. Vao mandalo vomeram-panendriny chef guide? Olo-kafa atao eo. Vitsivitsy any angamba no mety lanina. Fa raha ny cours d'administration ny manuela maneran-tany dia tokony chef guide ny andalo formation daholo ao anatin'ny fandrarana iny. Fa nahoana ny fiangonana no mandaza zavatra izany. Andao hovana ny tantara.
andao vana tantaraka tsy hitady intsony voamera-paneny raha tsy ao amin'ny antsona hoe jeunesse adventiste manao ary dia hotononona mpanajana ny anarana eo iny jesosy miankina amin'ny fanapa-kevitra ao rehefa zany ianao miankina amin'ny fidiranao an-tsehatra zany ianao miantsonanao amin'ny tompo am'izao voalohany zao hanana fifandraisana lalina amin'izany amin'andriamanitra ka ny raikitraity spirituel atao hoe dia aza mieritreritra anao fa mitaka sekoly sabaty isan'andro ndraika dia dia tsy maintsy misy ny sekoly sabaty amin'sika dia dia le routine ndray hitsangalety zay no mpampianatra lesona dia eo anao le miainy fitsy le tsy miparticiper dia andro cupitsia ry aminy fa ny zavatra rehetra zay atao eto dia hitarika anao ny fanapa-kevitra manao hoe hifandray aminao andriamanitra hifandray aminao manomboka eto ka na dia io fanaovana mitady sekoly sabaty io ary anao an'io resaka sekoly sabaty io ary ataoko mafa mihitsy manomboka zao ka tsy sokirina intsony azy zay vo hite fa manakambara satria nahoana mifandray taminao na fijerin'izao ankizy zao ary miteny amitra fandriamanitra dia manana fijery sy manao hoe tandremo fa ny enjerin'andriamanitra ozy manino mahita ny tamandraiky eo ary riavana aoko taka ny fony zazakely ny fonareo madio sy tsotra ka zay lazaindreniny azy dia manao andetsika ivavaka amin'izao eny kinarozao zao somany samialazy daholo fidio zay fidinareo ivavaka ary eo kianao anaiky jesosy eo diso hatramin'izay diso rendez-vous taminao aho ianao le tsiko voalohany loatra no mitinareo raha mbola tsy manambady ianao fehezy ro fitiavana amin'ny jesosy ho makany aminy rehefa manambady ianao amafiso indray ny fifandraisanareo amin'izy amin'andriamanitra aimer ne veut pas se regarder l'un de l'autre aimer veut dire regarder dans une même direction azonareo zany teny Pierre Lamesse le hoe mity dia tsy manina foana jetemy mandeha dia mijery eo foana nareo mpivady fa ny jetemy mandeha manina ihany ko miara mijery toeranareo ka hoaisintsika rehetrarehetra ka raha mifankaty daholo zay amanotompo tovy mijery Laurent Bouton tovy mijery ny Prongor tovy mijery Norvé tovy mijery ny Cheflin tovy mijery ny Pasteur tovy mijery ireo dia aiza daholo hoanitsika riavana ary tsy hoe dia hiakatra amintsika iaraka ivavakatsika ry andriamanitra rahailay-tsany nanitro andray fanapa-kevitra izay eo amin'izao olo zao amin'ny dingana iainana eo am-perinasa io efa mpianatra izay ary hiditra amin'ny antsoina hoe asa misy dingana tsy maintsy atao nefa eo mpanantanterana zana isa zany misaotranao no nanomezanao tsilontsaina amin'ireo fobe maneran-tany nametraka amin'ity tahiri-kevitra ity mikasika n'ity antsoina hoe ny fitombona mitaratra ny toetra ny Kristy izay niankina nateraka taminao ka naompy teo amin'ny asany ampianaro anay tompo zany fiainan' Jesosy aoka ho fiainana izy zany tsy fiainan' Jesosy zany ka tsy ho fanazavana tsy ho fanana mampitompo fahalianana sy fahalalana fotsiny zany ireo fa tena fanapa-kevitra ianay amin'izao tapany voalohany zao tompo malalao retariako zao vavaka zao fa reo zay pastora staff reo chef de grande zone sy zay da rehetra zay nandray zany afatra zany sy reo tompona ndraikitra ho an'ireo tompotarika reto dia tsy hijanona fotsiny ka zay resaka hafahafa rehetrarehetra any ambadika toko ho ajanona fa aloy zany fifandraisana eto aminao zany mandraka tonga ny dingana faharoaray ka hifampitaona izay hifampivavaka izay ka ny betsaka ndritra miresaka tompo dia ny fiainanao zay tianao tafo rehefa misy olo malaza ny tranga sy zavatra mitsanga malaza eto ty tamity dia tsy afaka ao anatin'ny resakay zany fa amin'ity fisotonana ara-panaty dia ho ambetiny resakay zany hoe mitombo amin'ny fitarafana ny toetra ny Kristy zany ary rehefa miverina any mitoerana zay nanondranao anay zay dia ho hitan'ny olona takany Mosesy zay niona taminao efapolo andro sy efapolo alina na mirapiratra ny tavana satria feno famirapiratana voninahitra ka dia misaotra tompo fa ho izany tokoa ny tanora rehetra zay amin'ny anaranao Jesosy. Amen.
teo a tsy moramora ny manaiky fa no le fitiavana zay faneketsika tafalatsaka atao potsika meloa dia no zany a tonga nanatanteraka zany fitiavana zany tsika tapahoneto ka dia miarapantsika rehetra le andriamanitra ny fahasoavana ne mitombo ao anatintsika ao mandritry ty fotoana rehetra ity zay anatanterantsika amin'ny fotoana ara-panahy zany a ary mandritry ny andro rehetra zay iainantsika sisa ihany koa andeha mampitatsika avata amin'ny sisiny ato salamandre persévérant CZ2 elany fa tsy voaresaka tatsy manarakaraka azy a ours CZ7 manarakaraka azy ao a i bozara CZ8 manarakaraka azy ao a i panthère DL bonglave ary ny farany ary a i lama CZ3 elana tsiny fa tsy nanona ny tena koa na dia tokony njary ny tonona voalohany satria sarotro ny manolotr'olona raha tsy voatonona ny tena mba ialana ny zavatra rehetra mba bizara persan dia aloatra mangory andreo zay natsapa fanambiana manokana dia satria dia tafitra ao natala hoe tatitra maneran-tansika zao amin'ny treizième eo alefa diaminay avokoa fanatitra rehetra dia ahoana zany natao dia zao dia efa miomana sahady ka ho antsika rehetra moa zany dia zao hoe isika zao zany andray anjara amin'izay zava-miseho amin'ny velguinera any Papouasie any amin'ny ilna Salomon Israel mitra
tiako aseho antoetopitarika rehetra fa tsy manao foana ny fiangonana amin'ny lafitavitra toy izany ka ny olona hitarika ny fiangonana ho amin'ny lafi miara-panasy tsara izany ny antsona hoe marika ka anana modely ndraiky sy miraotra fotoan'izay ka tsy hitany Jesosy mandeha tamin'ny trano afaka mahita kosa izy an Jesosy eo amin'ny chef zay maneny tarika azy ka nisy tafa izay mikazo eto le au signature des comités sy karazany hitany eo daholo zay nampitavatrizay fa tsisy metsona hoe taratasy tsy aofa izy fa ny comité fiangonana amezany koa izy avy any antotaperaka koa manontany anao chef envers le signature rehetra rehefa mijerena ny dossier mandalo ny komitény fiangonana mandalo ny olom-piangonana soniavy ny pastorany district ampisahana ny district zany misy chef tena io ara-dalàna chef ny dossier ary azo atolotra eo amin'izany lalana zany izy eny azo misaotra anareo pasteur ny district zay nanao toy izany any amin'ny mpitarika rehetrarehetra ka ny komité fiangonana dia nandray antarana ireo mpitarika hofanina mba hanahaka ny toetrana izy toetrany Kristy ka amin'ny anareo fédération Madagasikara foana amin'ny andraikitra napetraka aminay no anambarany aminareo aminao manomboka anio fa mitondra ny lara amin'ny marika andraikitra master gate ianao manomboka izao maneran-tany chef tena io zay mitaiza zazy ary fantatrao ny zanany fa mpitarika mafana tokoa ary hatramin'izay ka hatramin'izao eto amin'ny fédération Madagasikara foana ity nahatojo amin'izany rehetrarehetra zany izy hatramin'izay ary hita eo amin'ny taranaka izany kehitriny ny fiangonana dia resy lahatra amin'ny asany rehetrarehetra izay nataony tamin'izany district nataony izany fa tena mivaingana tokoa ary mpitarika tokoa ankehitriny dia manana modely ireo tanora explo rehetrarehetra zay nanaovany spécialisation amin'izany Andriamanitra engany ny mpitarika rehetra hofanina dia hanahaka an'izany zoma raha tsy nisy reny zavatra rehetrarehetrarehetra ny fiangonana dia tsy hita zay anaovana azy na mamboly vary ianao na mamboly inona ianao ka tsy hitanao zay ampiasana an'le fitaovana ampiasainao anazy dia manao ano tsy hisy dia azo mampamboly ianao noho izany ilain'izany afatra fohy
tena fo inomenanareo amin'ity atoandro ity manahafa ny tahaka ny nafako Kristy zany dia vimeny apôstôly Paoly ny tenako tsy fantatra anareo fa tamin'ny mbola 15 ans namaky an'io dia tena tonga sainako tsy hoe mahasaky inga io zay moa lehme misianaka zay tena mahasaky inga io izy dia samy teny mitsy manao hoe manahafa raha ovina mba hiteny amin'ny exploit nakaraha hoe manahafa dia tahaka ny anahafako ny Kristy mety memegna ambala izy hoe o paster enao hoe mitovy amin'ny Kristy nefa dia nianatra lesontsika hoe tahaka ny endrik'Andriamanitsika ahoana ny anatanterahana an'izany hoe ahoana ny mitenena ny sefida ndray andrano ka andray mitenin'ny Paoly io manao hoe manahafa tahebreo amin'ny fanaovana tononkalo eto izy dia mampiasa lesona hoe parallelisme synonymique tenenina ny teny amin'ny voalohany dia averiny amin'ny fomba fiteny hafa indray zany le teny amin'ny voalohany dia miteny izy manao hoe amrony
Anokatena mahany Kristy ary mavadika ho asa fitohina ny asa rehetrarehetra fitaomana olona ho an'ny Jesosy. Zay zay vakina amitsika dia ao amin'ny Jaona 3:20 andiny 2:20 ka hatramin'ny 5:20 Jaona 3:20 andiny 2:20 ka hatramin'ny 5:20 rehefa hitatsika dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa voasasa ny tongony dia nandray ny lambany izy ka nipetraka indray dia nanao taminy hoe fantatrareo va izay nataoko taminareo ianareo manao aho hoe mpampianatra sy tompo ary marina ny filazanareo fa izany tokoa aho koa raha izao tompo sy mpampianatra azy no nanasa ny tongotrareo ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra fianarana nomeko anareo mba atao anaovanareo arak'izay nataoko taminareo amen. Tsapanay fa tena tianay tokoa ianao. Nandritra ny fotoana izay natetonay dia niantso anay tamin'ny famondrapo sy fitiavana ianao hiverina eo aminao indray. Tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana faratampony amin'izany fanatonana anao mba hanananay fifandraisana sy firaisana tanteraka aminao izay ankehitriny. Jesosy malala mbola mitalao aminao izay. Diovy ho afaka amin'ny tsy famendrehana rehetra. Ary ao ka izao latabatra masina izay velatra eo anoloana izao mba ho fitahina fa tsy ho sanatry-mosina ho anay izany. Matoky izay Jesosy io. Fa ny mpamponao izay nitendrenao hitondra hafatra manokana ho anay ankehitriny. Andriamanitra dia manasa anao
ary izay fantany valitsika hoe inona tokoa moa ity alina ity, inona tokoa moa mba tonga atsika amin'izao fotoana izao miaraka anatin'izao efitrano ambony izao. Azoko antoka ry ava-marana fa reo mpianatra dia rehefa namarina n'ilay 10 andro izy tao anatin'ny efitrano ambony, azoko antoka fa nisy fandraisana fanasany tompotamo. Amin'izao fotoana izao ihany keo amarina zao fisotomana ara-panahy izao tsika dia ho farana antsika amin'ny fanasany tompo. Ho fitinin'androany ry ava-marana ny fahotantsika rehetra tamin'ny lasa ary diovin'Andriamanitra androany izay fahotana vitana nanitan'olona na nataonao tany ambadibadoka tany dia ho tsika fonony anatrehany izany ary tena ho diovin'Andriamanitra tantera. Aza matahotra izany androany fa manana fanantenana ry taloha ramalala fa na dia matevina takin'inona aza mitsikoky fahotantsika androany dia ho kosihan'Andriamanitra amin'ny fampiheverany lanitra dia tsiny izany fa androany Kristy vo vera helika ianao mialeto ary tsotsaronao tsony ny heloka izay nataonao tamin'ny lasa fa nanana vaovao no sokafan'Andriamanitra ho asianao. Ry taloha ramalala andao ho ararotina zao fotoana izao rehefa Jesosy no manasa aza lava ny fanasan'i Jesosy fa rehefa tsy hainao ianao, rehefa tsy tonga amin'ny fanasana ianao, ny fitikilay maina sy ny olona marakile marehetra Jesosy tao anatin'ilay fanasana kanefa mino fa matoa ianao tohento matoa anao mandany fotoana amin'izao fotoana izao tokony hafatoriana dia izao misy vahaolana ho amin'ny fiainanao ara-panandro, misy fanantenana ny amin'ny hoavinao fa diton'ity taloha dia tona ny fifoazana sy fanavozana ary tona ny fanandramana eo amin'ny lafiny ara-panahy ka azo atao mandany fotsiny aminao zao alina izao fa alina hitondra fanasitanana amin'ny areti-panahinao rehetra na kiny zany dia fa kansera aza ny fahotanao ho sitana ho sitana izany. Aza matahotra ianao na taloha ramalala, inona ny fahotana vitanao hatram'izay? Inona ny fahotana vitanao? Manatona androany ary ankinao hibaonjina lay azo fijaliana otsaotsa izany foko raha ny baonjina lay tana vokovoko teo tokoa mao tsy ny mpamonjy no nitsaro sy nilonjy teo ihany kiny no mezana tsy nanaim-bavaka move itiny mpanjaka teny an-tanana mo tsy lazaiko tsoa fa tsy fantatra ny aminy ambany ambony satria izay nahita dia namely mivatra-vatra any karako persiratra nefa aza motintsita fa teo ihany koa tompony teny hoe vita ny mpilampamojena ho atsika mpanotam-besesena ka le zanaka dalatra amin'izay kito tafaverina ao ambanan'iray lay mpanotam-paniasi kito fa voavela teo kalvary otsaotsa izany voko raha mijery lay tananako voko teo tokoa maotsy ny mpamonjy no mijaro sy milonjy fa ndraiky ny tanora malala ny zavatra ho mpanjinao anatin'ny eritreritrao dia le solona nataon'i Jesosy teo amin'ny kasifijaliana ary rehefa mitsakotsako amin'izany ianao dia fantatrao fa tsy te hamerina ny Jesosy ho faty otsony ianao satria io ny famonjenao atsika. Ny tanora malala, ray aman-dreny malala, sokafo ny fonao androany ary sokafo ny maso-pananao fa miantsonao Jesosy dia araka ilana aminao Jesosy alina farany ity alina ity ary alina ny fibebahana marina ka ny fandriko dia tena anolo tena tanteraka izao sinao ary zany fandoroantenanao zao sinao zany no anosika amin'i Jesosy hiditra eo amin'ny fiainantsika ka ny andro rampiso dia andro vaovao eo amin'ny fiainantsika ry tanora mpanjino ny azo fijaliana itomplotantsika. Amen. Milohan'izay dia mivety mihira lalana faharaiky amin'ny valopolo amin'izao enjao mamelombelona lay fanahy masina dia amin'ilay nadiny
tonga eo amin'ny fotoana izay everina fa sarotra ny anapanao hevitra rehefa elona no nanaovanao fandraisana fanasany tompo fa nio dia hafa no ahitanao an'izany ary ho tsapanao tena antony nametrany tompo izany fandraisana ny fanasany tompo zany eo amin'ny fiainana kristiana. Raha namaky ny teny ny pasteur teo dia nametraka ny fanontaniana eo amin'ny faharoa ambin'ny folo manao hoe fantatra rova ary izay nataoko taminay. Raha miaraka teto isika nandritry ny ray andro mahery zay dia mipetraka foana ny fanontaniana fantatra reo ve izay nataon' Jesosy taminay. Fantatrareo ve izany fa Jesosy Kristy raha tonga io fotoana izay nampangorakorak'io satria voalaza ny tenin'Andriamanitra fa tamin'ny sakafo arivo io nomeny dia volosaina Jodasy hamadika azy. Ny zavatra mitranga nefa dia milaza amin'ny soratra masina ao Jaona 3:20 voalohany fa fantatry Kristy fa tonga ny fotoana ialany amin'izao fotoana izao. Zay no zavatra voalohany fantatra, tonga ny fotoana ialany amin'izao fotoana izao. Vokatry izay fahafantarany fa hiala amin'izao tontolo izao ity izy dia petraka ny teny manao hoe ary izy efa tia ny azy teo amin'izao tontolo izao ary tia ny azy hatramin'ny farany. Ao anatin'izany Jodasy Iskariota. Ny zavatra faharoa izay voamarika amin'ny eo andininy dia hoe fantatry Jesosy fa ny ray efa nanolotra azy ny zavatra rehetra. Fahafantarana anankiray izay miavaka koa izay. Ary rehefa fantatra izay hoe Andriamanitra ray nanolotra azy ny zavatra rehetra dia nahaka ny lamba famoahana Jesosy dia nisikina dia nanomboka ny nasan'ny tompony mpiavaka. Misy zavatra anankiroa zany no mipetraka. Ny fahafantarana fa hiala amin'izao tontolo izao izy dia nanapirofo fa tia amin'izao tontolo izao ary tia ny azy amin'izao tontolo izao ary tia ny azy hatramin'ny farany. Manana fitiavana ilay olona eto amin'izao tontolo izao izay mety ray ho anao hatramin'ny farany vera. Samby ora mivadika. Fanontaniana faharoa dia hoe efa natolotr'Andriamanitra teo am-pialan-tanan Jesosy ny zavatra. Fantatrao ve fa ny soratra masina dia milaza manao hoe anareo ny zavatra rehetra. Noho izany tsy mampietry ianao mihitsy ny manompo an'Andriamanitra. Tsy manetry ianao ny manompo ny rahalahy. Tsy manetry ianao ny mandritra mpihavanana amin'ny rahalahy. Tsy manetry ianao ny milaza amin'ny teny Isaia manao hoe andeha ary fandaharantsika izao. Na dia mena tahaka an'izany aza fahotanareo dia fotsy tahaka ny ora-pandahy. Le hoe andeha ary fandahatra iza moa ny fandahatra amin'Andriamanitra ka hitsangana ho velona. Fa ny tiany teny Hebreo teny amin'ilay hoe hifandahatra dia hoe andeha ary alamina indray izay tsy mety tamintsika. Zany nataon'ilay Andriamanitra ray amintsika. Zany nataon'ilay Jesosy Kristy tiantsika andeha ry zanako, andeha ry rahalahyko, andeha ry anabaviko ho alamina indray izay tsy mety amintsika. Ny tian'io ity dia andamina izay tsy mety amintsika sy Andriamanitra isika. Izay fantatsika fa tsy mety eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy tian'Andriamanitra antsika ray fankahara. Tsy tian'Andriamanitra antsika raha nanalololony amin'ny hafa. Tsy tian'Andriamanitra antsika raha manana ny antsoina hoe fiatsaram-belatsia. Tsy tian'Andriamanitra antsika raha mifosafosa. Tsy tian'Andriamanitra antsika raha manompo noho ny fahazoan-javatra. Tsy tian'Andriamanitra antsika raha manompo noho ny antsoina hoe fitiavan-tena. Tsy tian'Andriamanitra antsika raha misandratra rehetra izany. Ary izay natonga anazy nandefa afatra tamin'ny apôstôly Paoly izay mafonja dia mafonja anana fitandremana ny amin'izany ny tanora rehetra amin'izao. Fa izao ny afatra nampitondray ao amin'ny Korinthiana voalohany fa 1:10
nazovona zovo no mihinana ny mofo sy misotro ny kapoaka ny tompo amin'ny fanahy tsy mendrika dia omeloka amin'ny tena sy ny rano tompo izy. ahoana ho ny tenin'Andriamanitra nazovona zovo no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka ny tompo amin'ny fanahy manao tsy mendrika dia omeloka amin'ilay tena sy ny rano tompo izany. Fa aoka ny olona mantatra ny tenany dia aoka hihinana ny mofo sy sotro amin'ny kapoaka. Fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro ny fanameloana ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tena izy. Araka nambarako taminareo dia ity fandraisana ity no fandraisana izay mahasarotra ho anao, satria andray ny fanasan'ny tompo ao anatin'ny famantaranao ny tenanao ianao. Mety nanao fandraisana anao hatramin'izay no izy rotinina fotsiny hoe tonga ny tapitra ny 13e sabat dia manao fandraisana ho ny amin'ny hery dia toriteny ny pasteur dia lasa ianao mandeha manhazo tongotra dia rehefa avy eo miondrika dia mandray ilay mofo. Sasany ary mbola mikanokango, sasany mbola mikitikitika ny sasany dia mihinana ihany avy eo. Meloka impiritsika izay hatramin'izay. Fa eto ny tompo dia hoe izay tsy mamantatra ny tenany ka mihinana sy misotro dia misotro iny fanameloana. Dia misy miteny ny pastora manao hoe za pasteur tsy andray androany fa manana olana. Ary izay fahadisoana eo amin'ny tsy fahafantarana ny antsina hoe fantatrareo va izay nataoko taminareo ny Jesosy. Fa ny Baiboly dia milaza mihitsy hoe fantaro ny tenanao dia aoka ianao aniny mihinana. Ny mihinana tsy mahalala ny momba ny tena ny meloka, fa ny mihinana ka mafantatra ny toeranao mihitsy ka mihinana ianao vao izay antsina hoe azo ny famonjena sy ny fantatra ny dikan'ilay mofo sy ny rano. Rehefa mamantatra ny tenanao ianao dia fantatrao fa tahaka ny elanelan'ny galaksia anankiroa nelanelanao amin'Andriamanitra. Ny galaksia anankiroa dia 500 parsec ny elanelany, ny parsec any amin'ny 20 milliards de kilomètres. Antsaranao ny mieritreritra hoe atraiza ny elanelan'ny fahotanao ny antonao eo anatren'Andriamanitra. Fa izao ny teny tompo, raha mbola tao anatin'ny ranao ianao, raha mbola tao anatin'ny toerana izay mahatsiravina tsy ten'olona ianao dia tao ianao voatrisa. Ary izay natonga anazy miteny tamin'ny mpianany manao hoe raha tsy mety ho sasafo ianao dia tsy anana iny anjara fahazavana vaovao zavazava vaovao efa ela nefa vaovao aminao anio. Ny fanasan'ny tongotra izay ho ataonao rehefa avy eo dia aza diny fa mametraka anao ao amin'ny anjara anankiray izay tsy tsapanao hatramin'izay. Fantatrao ve fa tonga ny fotoana ilanao ty tamin'ity? Fantatrao ve fa efa napetraky ny tompo eo ampelatananao avokoa ny ry fotoana any ananitra? Raha fantatrao izany dia anompo ianao, ary raha fantatrao izany dia ho tia ianao eny hatramin'ny fahavarana azy. Fa no tsy fahafantaranao ny zavatra anankiroa izay dia misalasala ianao, ary mba hanafenana an'ilay fahotana miafina aminao dia manantona amin'ny fandraisana ianao na dia tsy mamantatra ny tenanao. Ankehitriny ary dia tian'Andriamanitra ianao mba hazava manontolotra ianao, hazava eo masony fa ianao ny tsy mety. Mba hiteny tahaka ny Davida manao hoe amrony fo madio ao Andriamanitra, ary avao sy orona mafy mifanahiko atanaty. Ny olona rehetra izay natsapa fa tsy mendrika teo anatreny, ny olona rehetra izay natsapa araka ny teny pasteur teo fa tena efa maditiny nota mihitsy kanefa diozy manao hoe mino aho fa ilay tena sy rano Kristy dia nafaka amin'izany rehetra. Fantatro ny toerana misy azy antsika fa diso aho. Hatramin'ny maraina ary hatramin'ny zoma na dia nanao retraite amintsika dia misy zavatra foana ka sy ny tanantsika ka tsy mendrika anatren'Andriamanitra. Amin'ity alina ity ary aleon'ny ditsika anana fiainana-kasambarana sy tena ao anatin'ny toky dia ho tompo manao hoe omeko fahazavana ianareo fa mitenako no mipitehana nandraisana ny fahazavany azo fijaliana fa izy dia mitondra ny azo fijaliana. Fa antsika ray santimetatra miaraka amin'ny taona noho ny ray santimetatra
no nikapoana an jesosy ary rehefa nikapoana izy no miampy ary rehefa niriaka ny miaramila faran'izay matanjaka indrindra kezaky mitsakoka amin'ny nofo lay fantsika dia miendaka ny nofo ray santimetatra miala an jesosy isaky mipetaka lay karavaso oditra miaraka amin'ny taolana dia sotomina dia miaraka olona dia ony tenin'andriamanitra manao hoe tsy misy fomba hijerena ny tareny Kristy ka hitsirika anazy potika no tena tahaka an'ilay mofo eto ny tenan'ny Kristy nefa ianao tokony tratran'izany ny jony ny raha rehefa nalainanay ny fantsikarezatra mahatratra any amin'ny 7 cm na 10 cm ary ngeza ny velarana natsatoka tamiko isaky mipetraka ny maropo anankiray pitsitra ny raha ary tsy mikikika ny zanak'Andriamanitra fa niaritra mba navotanana poan'ilay tsy mifampitrovana indray ny fantsika inetika ihany pitsitra faharonony rano ny vehivavy izay mijery tsy natanty amin'izany fa maty Jesosy tsy noho ny fantsika maty Jesosy tsy noho n'ilay diakapoka rehetrarehetra fa maty Jesosy satria izy no zanak'Andriamanitra ary nanolo tena ho amin'ny fampatesana toy izany izy ankehitriny dia tian'Andriamanitra nao atiny tena ho amin'izay fahazavana izany fa izy ilay fahazavana tokana ary ianao kosa anaraka ny fahazavana Jesosy dia tia metraka aminao ao anatin'ny tontolo ny fiadanana araka ny fanontaniana voalohany napetraka tamintsika tany amin'ny voalohany tany manao hoe efa nananao ve ilay fiadanany fo izay atolotra Jesosy izao amin'ity hariva ty dia tia nolotra anao amin'izany izy kanefa tsy manam-piadanana ianao satria manana olana ao amin'ny fonao mety maditra ny zanakao mety maditra ny vadinao mety maditra ny sakaizanao mety tsy mifankahazo amin'ny namanao ianao mety manana olana amin'ny asanao ianao ka miteraka fanafitohinana ho amin'ny zavatra rehetrarehetra zany ritanao ranama na mavesana toy ninona ny zavatra etra aminao dia hoy izy manao hoe farany zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo kanefa ny filana tokana izay fahanao manatanteraka an'izany dia ny teny Kristy manao hoe raha mety ho sasako ianao dia anana anjara nanantona azy le boka fa niantso votsy tamin'i Jesosy dia hoy Jesosy tamy inona moa tiako atao aminao dia hoy izy raha bio raha mety ianao dia mahay manadio anao ny abokana ny antsona hoe tahaka ny sida amin'izao fotoan'izao tsisy mahafaka an'izany alay boka kosa dia nanantona Jesosy izay tsy azo ny boka jiosy ataony manantona olona tahaka an'izany fa nanantona izy ary teny manao hoe raha bio raha mety ianao dia mahay manadio aho iahoana Jesosy tamin'izay fotoan'izay mety aho mahadiova ianao ho anao izany teny zany ankehitriny ho ahy izany teny zany ankehitriny apetrao amin'ny Kristy ilay fanontaniana raha mety ianao Jesosy dia mahay manadio ahy dia niteny izy amin'izany natera-le folo manao hoe fantatrareo amin'izay ary ve izay nataoko taminareo fa raha izany tompo sy mpampianatra aza no nanasany tongotra anareo ianareo ko tokony any ifanasany tongotra ilay fifanasany tongotra ataonareo ao izany dia midika fa anafaka tanteraka ny tsy mety rehetra ao aminao izay tsy tianao rehetra fa tokony ho tiana manao hatramin'iny ianao hatramin'ny farany solonao fitiavana hatramin'ny farany ny fankalanao ny fonao ilay fifanasany tongotra ataonao zany ny alohan'ny andraisanao an'izany dia tokony hiavana amin'izy ianao amin'izay fantatrao fa tena manana ilay laonao ary ao ka anana fahasaina tahaka ilay boky ianao manao hoe te hiavana dia nametraka ny fahazavana teo amintsika izy fa isika eo izy no fahazavana zao tontolo zao na dia ao anatin'ny aizy nalalina ary ny fiainanao noho ny
eloka izay mipetraka eo aminao. Zany aizina lalana izany no manenitra ny fiainanao. Kanefa azatelo fa ao ambadibadika ao dia misy hazavana tsy mety maty. Ary zany hazavana tsy mety maty zany rehefa manaraka ny dingana hiainanao ianao eo am-pierinasana ka mandray an'izany hazavana zany dia mino marimarinao fa ndray ny fameran-keloka avy amin'Andriamanitra io. Eto ny tenako dia aneo aminareo lay fahazavana manokana ao anatin'izany etsona hoe aizany zany. Ny zavatra lehibe mipetraka dia ny masoandro mibalika tahaka andreo ampolinareo mety ho faty izy io ary mety feno aizany. Ary zany aizan'ny masoandro zany dia toy ny aizan'ny fiainanao anatin'ny fahotanao. Tsisy ninona azonao atao anatin'izany rehefa maizina ndrehetra. Ho an'ny manana sain-dratsy zara miaro maizina ny andro mba ahafahany manino manao ny asany ratsy fa tsy fantany fa misy hazavana tsy mety maty ao ambadika ao. Fantatsika tsara atao amin'ny efitra masina indrindra fa nyrehitra atao zao mitsiro zany. Ary eo amin'ny fiainanao dia irehitra eo amin'ny mandrakariva koa izany endrika izany. Ity labozia izay rehetra ity dia aneo aminareo fa misy fahazavana tsy mety maty ilay ampianantsika indray androany any amin'ny fiainana mandrakizay zany. Zany fahazavana tsy mety maty zany dia nampita ny mandrakariva amin'ny olona tsirairay avy fa ozy manaro hoe ilay Jesosy fahazavana maty toy ny azo-pijalina ary na iza na iza ozy isika omeny ray dia ho taotro ary ho tonga eo aminy. Niampita amin'ny tompona andraikitra rehetra zany ary rehefa ny tompona andraikitra rehetra no mandray izany ka ny rehetra koa no andray an'izany dia hazava tanteraka ny fiainana manontolo. Tsy ho vita nefa zany raha tsy manao ny engagement ny fanadiovan'ny Kristy aloha ianao ary indray ny fameran-keloka ka hiposaka aminao fahazavana hafa rehetra. Mitodika amin'ireo mpiara-miasa mauvais pasteur tsy tokony ampy ny fahazavana izay natondry Kristy. Raha manao ny asa ny mpitandrona rehetra dia hazava izany. Kanefa na manao ny asa ny ary mpitandrona rehetra tsy ampy ny fahazavana izany kanefa dia ho hitanareo izany. Mandray andraikitra ny pasteur mandray ny fahazavan'i Kristy izy ary izay fahazavan'i Kristy izay mitarika azy ho any amin'ny fitiavana ny namana, ho any amin'ny fandrosony eo amin'ny antsoina hoe fandinian-tena. Ny tenako izay nandrehitra ny endry Kristy teo dia amin'ny foko manontolo no anambarako anatrehanareo ny tanora malala, ry pasteur namana, ry commission rehetrarehetra fa amin'ny foko manontolo hatramin'ny nanendrena ho chef de département no efa nanorako tena ho an'Andriamanitra hanao ny asako amin'ny foko manontolo. Hanao ny asako ao anatin'izay tarianao aho tsy manana alahelo amin'ny asa ary tsy manana fifandirana amin'ny hafa. Ary eto aho mety misy ny fihetsika izay entiko anatanterahako ny asa no mety hananana olana amin'ny hafa mamela ahy azy. Ny fanireko lamina dia ny tanora rehetra izay napetraka ao adiny dia tia tsy overina ho ray azy. Fa hita ilay fahazavana tsy mety maty ratrizay dia any amin'ilay Jerosalema vaovao. Na izany aza ny mpiara-miasa rehetra dia nambara amin'izany fanekeny izany keo natrehanareo fa tsy anana olana ihany koa ny pasipora rehetra arak'izay teny ao ambony ao isaky ny rehetra mijiro. Izao pasteur Midjo eo mpandraisana ity fahazavana avy amin'ny Kristy ity dia manao fanekena fa anandratravo
izao azavana izao eo amin'ny andraikitra izay nametrahany Kristia eo mpanatanterana n'izany asa izany matsapa fa olombelona mety ho diso ary matsapa fa mety ihany koa misy nanaovana fahadisoana amin'ireto tanora malala ireto mangataka ny ho avela ihany koa amin'izany ary io katsako mandrakariva ny havana koa amin'ny olona rehetra momba ny fahasoavan'i Kristy irerana. Amen. Izao pasteur Rasamboely Nanjaka tondra izao fahazavana izao maniry mba ho zavataka izao ny foko ary mba fahasoavan'Andriamanitra dia mangataka misy ihany koa ny fotsy mazava teo rehetra mba famela fa izao dia tsy manana eritreritra hafa amintsika rehetra vonisokatra amin'ny fiara-miasa ary manao fanekena mba hanao ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra ho an'ny fikambanan'ny tanora ary ho an'ny fiangonana iray manontolo. Amen. Sa pasteur mbola tiana David Atsilana manoloana antsika tanora rehetra ary manoloana n'Andriamanitra sy ireo anjely Jesosy ary fanamasina any an-danitra dia miaiky fa olombelona ary bitika indrindra ary indraindray dia toa matafitohana olona ary indraindray dia toa manaikitra olona lava ka etona dia mamelany herika anareo ary tiako raha hitono amin'ity alina ity fifankatiavana misy eo amintsika ary tsy androany any zany fa miandra-piavin'i Jesosy any amin'irao an'andritra ary amin'izay fotoana izay izao tanora raitra amin'izao dia araka higoka ny hafaliana ka ity fahazavana izay ho ampiretina ity dia tsy ho vaty mandrakizay zany. Rehefa nandray ny adidiny mpitandro eo ihany koa nefa ireo filokotarika misy manjakarevako toy izany raha nandrehitra ny ihany koa aho dia tiako ihany koa raha zava ny fony tsiraray avy hosolo tena ny chef rehetra eo anatrehan'ny tanora ka dia tongotra nareo koa ny fahazavana maharitra izay tandidon'ilay fahazavana mandrakizay azahoantsika milaza fa vonina ny anavaka antsika ao anatin'ny fatorany tsy fihavanana Jesosy. Izao sefo efray lazaritsabe manatsoavina ho arainina dia misaotra n'Andriamanitra manokana noho ny fitantanan'ny fiainako hatramin'izay. Izaho dia bitika nefa dia mbola nofidiny ihany hiara-miasa amina ary tsy mendrika koa ny hanonana n'Andriamanitra kanefa noho ny fahasoavana dia mbola novelominy ary nofidiny ihany koa zany hanao ny asany. Koa ankehitriny dia mangataka famelana aloha zany voalohany amin'Andriamanitra ny ambotsikambina izay nataoko taminy satria betsaka ny tokony natao nefa tsy natao. Manaraka izany dia nanoloana ny andraikitsagoavana izay napetraka Andriamanitra tamiko sy napetraky ny départementa ary ny staffny FMC izay hitarika izao lasao eo amin'ny lafiny fiainany lasa sy
fiarah-miasa teo amin'ireo komisiona maro samihafa dia mangataka famelana satria betsaka ka dia inganeny fahazavan'ny kristia no amintsika rehetra zay manatsika izao fotoana manokana izao. Jefo aspicieux eo ambany fahasoavan'Andriamanitra dia manatona finoana eo amin'ny fitoerana masina indrindra ankehitriny ny tenako izay manantena ny fanelanelana nataon'i Kristy amin'izao ora sy fotoana izao. Noho izany dia mangataka ny famelana amin'ny fomba rehetra miainga amin'ny fisainana izay tsy mety teo anatren'Andriamanitra, ny fiteny izay mety nanafotoana antsika tsirairay avy sady fahotana teo anatren'Andriamanitra ary ny fihetsika ihany koa izay tsy voahevitra sy fahotana teo anatren'Andriamanitra. Ankehitriny dia noho izany fanantonana mpinoana eo amin'ny efitra masina indrindra zany dia manantena ny voavela heloka ny tenako sy isika tsirairay avy. Amen. Amen. Prongoana assidu ankehitriny dia manoloana andeto jiro anankifito izay maneho ny fahamarinan'ny lanitra sy ny fahamarinan'Andriamanitra ary mangataka ny fitahiry tompo antsika tsirairay avy eo ampamitana ny asa. Olombelona ihany nefa ny teny ary amin'ny maha olombelona izay ihany etsika lala ny Satana fa milofo ary miady mafy ny andavatsika. Indraindray dia solafaka ary potsaka mila tsy hiarina azy fa mino sy mahatoky fa Kristy dia manohana mandrakariva ary mamela heloka ihany koa. Mangataka ny firariako dia mangataka n'Andriamanitra mba amindra fo amiko ikosoka ary indrindra anafo ny lamba ampamarinany ho aina ho antsika mianakavy ka ny fahamarinan'i Kristy no atafinao antsika. Ka raha iatrika izao latabatra masina izao antsika dia tahaka ny izao jiro mirehatra izao ny fahazavantsika manodidina ny toerana izay rehetrarehetra ilaintsika ka irehatra ny fahazavantsika naizanaiza ny toerana ilaintsika hojoroka olombelona mahatokytsika ary ho hitantaratra eo amin'ny fiainantsika fiainan'i Kristy. Eny ary ao anatin'ny mira izay ataoko dia hamantatra ny tenantsika isika ireo refrain kosa ataonareo. Tompo antanana tokoa akiza sy omandrakiza nyandroko na ratsy na hosoa raye matoky aurira Sama fili fana
nandrehetra lisa kanefa izao tontolo izao mbola maizina mila amin'ny fiamerao miasa antsika rehetra atonga ny famarinan'i Kristy anerana ny fiainantsika manontolo rehefa ny famarinan'i Kristy rehefa hazavana no manerana ny fiainantsika manontolo dia ho feno ny fahazavana tokoa izao tontolo izao izany ny antony nanapahakevitra an'ilay manao hoe mandihany ianareo atao mpianatro firenena rehetra ary isika kosa ny fampita hazavana sy naharay fahazavana Right.
tsika izay nandray ny azavana rehetra mampita izany azavana izany hatrany amin'ny farany any ao anatin'ny fotoana agnina dia aina eo arinanao izany a dia ampitainao ihany koa ka anjo isika kosa nanao azy ho nokapoina sy nasian'andriamanitra ary nampahoriana nefa izy dia voalefina noho ny fahadosoantsika sy notorotoronina noho ny helitsika ny fampijalinana azy zoantsika fihavanana no namelezana azy ary ny diakapoka taniny no nahasitranana antsika isika rehetra dia samy efa nani tahaka ny andry samy efa nivily ho amin'ny lalantsika avy isika rehetra ary nataony Jehova miatra taminy avokoa ny helitsika rehetra nefa rehefa nisaotra izy dia novakiny ka ho izy ity no tenako ho anareo izao no ataovy ho fahatsiarovana imianana madiana ny tompo iny dia nametraka zany afatra zany tokoa Kristy ary tsy mijanona izy fa natsiaro ny saotra an'Andriamanitra anatanteraka zany fahatsiarovana zany satria namebaka izy manao hoe izao no ataovy ho fahatsiarovana anondrika ny lohantsika isika rehetra hivavaka fa ny ray aman-dreny pasitera kosa hitondra ny fisaorana noho ny tandidin'ny Kristy tonga eto dia maneho any tenany izay mitorotoronina sy ny potehana izany novakino izy izany mofo zany rehefa misaotra izy miaraka hivavaka ho amin'ny mofo isika izay ty anoloana dia androanika fa nareo kosa hitsangana inana izy dia nandray ny mofo Jesosy ka noho nefa nisaotra izy dia novakely ka natolo ny mpianatra ary ho izy raiso hano ity tevako ao anatin'ny fahazavany fahamarinana Kristy dia andray ny tenantsika ho tandidina fa mipotika tena ho antsika koa izany tena Kristy izany am-pivavana mangina no anatanterantsika ny fianana zany Amen. Mandapiavy. Nandray ny kapoaka tokoa Jesosy ary tahaka izany any dia nisaotra izy satria maneho ny rano izay nalatsaka izany. Ankehitriny diditra amin'ny lalina kokoa isika dia nitandina ny famelan-keloko izany. Tena hivavaka mafy tokoa isika ry havana satria izany no tanjona natongavana Kristy teto dia nitady samotiny very fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy sady voakora nefa tsy nanota
nandray mikapoaka izy ka noho ny efa nisaotra dia natony azy ka nataony hoe sotroanareo rehetra ity fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Nanolotra ny rano tokoa Kristy ary nilaza ho izao natao hoe fahatsiarovana satria ity nitadina ny famelan-keloka izay natao tamintsika amin'ny fisotrotsika nyity indray dia madio tsy hisy pentina ny anarantsika ao amin'ny boky misy ny anarantsika. Engany ho tahizy ny tompo amin'izany tokotsika ampinoana tokoa azy ny rahantsika misotro izany famediny izany ary angataka famelana tanteraka amin'Andriamanitra isika. Raiso ny tsotrano ny fitiavan'Andriamanitra ray ny fampiraisana avy amin'ny fanamasina ary ny fahasoavan'i Jesosy eny ho amintsika tsiraray avy ka manomboka izao dia ho tehiriziny ene ny fiainantsika tsiraray avy adio azava ao anatin'ny famarinana izay natafiny Kristy antsika ary ny dingana ny ainantsika teo am-perinasa dia ho lasa fijoroana vavolombelona misy akony eo amin'ny fiainany tontolo rehetra ary ingany ela Andriamanitra ny fiadanana ombantsika tsiraray avy ka ny teny fikasana izay napetrany dia anaraka antsika naizanaiza ka izay kasihan'ny tanantsika dia ho ambinina avokoa. Tinonona amin'ny anaran-tsony Jesosy izany vavaka izany. Amen. Mifarana hatreo ny fampivavahana fandraisana izay ny rahantsika teo.
ry tanora asa manaitso rehefa miala eto amin'ity toerana matasotenao fa rehefa mila pratana takafa mila pratana misesy noetohitotra le fiangonana misy anao indray aoka handray fanavaozana ko toerana misy anao satria tsy azo avelatsony tsy azo tanana tsony ty fahazam-panary avana tsy azo tanora tao ny tsirehetra amin'izay zavatra nampirehetra tao aminy rehefa nampirehetra tao aminy fitiavana Jesosy Kristy ho aretiny any amin'izay toerana nanomany zany dia zany seloko zany any anemonia fantak'Andriamanitra zany ary satana dia miady alefa ny any amin'ny toerana rehetrarehetra mino amin'ny toko manontolo aho fa zay rehetra nalefa nareo tao dia arovany Kristy ho amin'izany rehefa zao miteny tompo raha misy manotana dia manana ino solava ao ratsika azony izay lesonany Kristy antsika tsirafy anao hira sika ina ny hira atao misy ampodiretonio ampodiretonio le miaka
amin'ny somaveriko amin'izay le hira tamin'ny somary efa nananao ve ny fianarany fo say atolozy sesoi lay fiavany be tokotokoa lay fitiavany be matoky toko oavefa rasinao oavefa noraisina gota ry mpanota miandry anao hatramizao o midira de mihira de iray mandrakizay nampanoratiky ny fo anatiko zay nomena famonjena ny tomba nefa de metefa aminao hatramizao milalatery mahavekitsy irery raha ontsoina ka topoina jesosy zoky sady toky de iray mandrakizay ny krisy ilay mipeliko tsy notakonako tsy naveniko anambara lay fety sy aneo any kristy ny krisy afandrony dia apiaiky sy vahony amin'ny ota efa vitany sy ny fahotana hitany ny krisy afantelo dia nikiniko ny eliny ka hitoraka hijery lay mitadiny fa nefa ny famidiny anariny zay fihidiny ka tsy renireny lava fa amonjy nazava ny krisa faneny de ho andreo zay be marenina ka minimy tapomasy sy manao iandraso tao anaty aispito no namoratako ipito zany teniko mirentirenti sy nandano rano mainty tsy nizanona mikavako ny krisa fahavalo ho anao zay namindano no namoratako ity ny krisa fahasivy mahireza zakivy ry mahantra maolina ianao no enkela ny krisa famitolony tena tolono amin'ny olona zany rano sarobity ho an'ny olona afidy odinganiko ny isa tonga ao amisavisa isiky zay fo vato no namoratako injato ny kristy nanarivony kristy eo anivony zay niondrika mijery mba hamonjy miondry very mba mitsangana miala ka ny ratsy zay nasetriny no namoratako anetsiny ny krisa nampitrisanao amaranako ny krisa ka ny zava-mahaliana de ny hazo fijaliana io mitohatra ekarana tsy azo maharana mba azahoana lay salena lay tanàna volamena ao lay tanàna masina ao ny kizy mitsikasina tsy mba isa isona fa ao isika no iaona reo ny kizy sy ny zaza dia samy ankalaza ny tanora andriandry fa ao jesosy no miandry amen ke sano tegny tompitsika tsirairay avy raisoly tsotata ny fitiavan'andriamanitra raky fampiraisana avy amin'ny fananasina ny fifoasoavan jesosy ane ho amintsika rehetra ka zay natao tamintsika nandritry zay mionatsika teto ho tehirizina le izany mandrapiavana ary ny fiaina vaovao zay napetrany tamintsika dia ho ataony maharitra amintsika koa izy ka ho tanora vaovao ho feno fahasoavana ka hitondra aina vao amin'ny fiavana tononona ny anaratson jesosy zany amen.
Manatokatona kely. Yo. Sina ambiance kely hein. Ah.